Ireo mpanao politika miara-miasa akaiky ary novolavolainy pasteur Andriamanjato Richard ihany koa moa dia manana ny ambarany manoloana izao fahafatesany izao. Anisan'ny mitondra ny heviny ary Clément Ravalson sy Laurent Ramarson. Andriamatoa Laurent Ramarson izay atao amin'ny AKFM fahiny ary ao amin'ny antoko avy amin'izao fotoana izao dia nanambara fa ny tantara napetraky ny mpitandrina Andriamanjato Richard dia mijanona ho amin'ny firenena ary mijanona ho lesona ho amin'ny mpanao politika. Tantara izay napetrany a mijanona ho amin'ny firenena fa tsy ho amin'ny ankohona fotsiny ihany. Ny tenako manokana dia anisan'ireo lesona hoe ny volavolainy. Volavolainy amin'ny sehatra maro, amin'ny lafiny maro mihitsy satria pasteur Andriamanjato tamin'ny fahalalako azy ary ny fandraisanay dia tena lazaina hoe olona manana lafim-piainana maro multiple facette ary multidimensionnel mihitsy azy raha amin'ny lafiny maro satria saika amin'ny sehatra rehetra mihitsy dia nisongadinany teo amin'ny androm-piainany. Fomba fiteniko aminy tateorina amin'ny tompam-pahabeazan'ny teny izao no hoe ohatra navelanao teo amin'ny fiainana dia lesonao afo. Tenin'ny Rambo tamin'ilay filozofia grika misy hoe Pindare izy io no hoe votre exemple est partout une étude pour moi. Ary teny izay tokoa satria ny fahalalako azy dia niezaka izy napiatro ireo faraisiny lahatra izany hoe ny finoana velona tao aminy izay mitarihan'ny Lacroix amin'ny maha-kristianina azy niezaka izy nandrindro izay ary napiatro izay teo amin'ny mpiarabelona taminy. Anisan'izany nahatonga azy trotra teo amin'ny lohan'ny tsirariny, teo amin'ny lohan'ny antsoina hoe inégalité sociale, izany hoe tsy fidina ara-piarahamonina. Izay no nalalako azy hoe nanosika azy hirotsaka amin'ny fanovana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny antsoina hoe politika. Olona feno fanetretena ary fitiavan-tanindrazana mitandrina Andriamanjato Richard hoy Andriamatoa Clément Ravalson ary namela banga ho amin'ny firenena amin'ny fahalasanany. Fahaterana tokoa narenesana ny fidimandry ny pasteur Andriamanjato Richard ary tsy napozina satria tampoka ary nahiresaka aminareo raha vahatra ela satria azo lazaina hoe manga ny firenena zany nandao. Raha ny tenako manokana dia lava dia lava tokoa ny mialavitra ny pasteur Andriamanjato raha tamin'izy président l'Assemblée nationale dia mpamonjy-tsaina azy atao ary raha teo anivony fanavozana dia fotoana naharitra tainjona vice-président tena atao. Soa lehibe tokoa no azo tamin'ny arahana taminy satria tamin'ny fanabeazana izay nataony taminay manodidina tamin'ny fotoana maharitra ny afaka nisongadina angamba ny azo tomina niaraka taminy dia teo amin'ny fanetretenany ary indrindra koa teo amin'ny hoe fitiavan-tanindrazana izay nananany ka nampitainy taminay. Io fitiavan-tanindrazana io moa ankehitriny resahana be fa samy manana fomba fanehoany an'ilay fitiavan-tanindrazana ny tsirairay indrindra moa mpanao politika amin'izao fotoana izao fa dia azo lazaina hoe feno tokoa fanabeazana hazonay tamin'ny fiarana tamin'ny pasteur Andriamanjato Richard. Andrasana amin'ity faran'ny herinandro ity na amin'ny fiandohan'ny herinandro ny fahatongavan'ny nofo mangatsika mitandrina Andriamanjato Richard eto Madagasikara raha ny vaovao avy amin'ny fanakaviany.